antiny a maso ny velany a de arapasoa arapatsara milamina amin'ny firenena milamina tany zay ny fanarahanay raha ny saraka zay mirahalahy zay koa tsotsoko fa olona niara-lehibe ne zay samy manana nandefasan'Andriamanitra azy fa olona niara-lehibe zay apralahina mihitsy ny resaka nisy vavolombelona za tsy teny eo izy ary nisy tamin'ireo vavolombelona reo hitako mifanatrika ery anany ery io moa de anjara ny mieritreritra na tokony menatra izy na tsy menatra hoana mifetsiny fa hitako misitsitsika ihany izy rehefa de eny va hitako mifanatrika aminay ery manam-pahefana ambony zay ngamba teneniko tsy anonona betsaka fa zay no hitantsika hoe fanarahana teo a aoarinareo zany a ary izy mbola nanao fanambarana ny aveo hoe kena ny anaovana anio ao fa ny sécurité kosa de ho tazominay mafy eny velany tsy maninona mety sano zahay kanjo moa tsika koa nefa mpambazatra raha ihany ko amin'ny 10 maraina de fa nandefa olona io andana jereo reny manahoana tonga zareo amin'ny 10 sasany sa amin'ny enina de fa tsy maintsy nakafe petrika inona no atao ny zava-dehibe a de ny fanapa-kevitra hoe a tsy maintsy hoentsika kanefa kosa fadina tanteraka ny fisian'ny olona maratra na olona maty mbola tsy zany ny tanjona tsy zany koa no zavatra vaholana de tavina ka nio zany a tandremana mafy a zay zavy ny fihetsika mba tsy ho tonga am'zany de noho ny tonga teny zany de iny ny zavatra mitranga voasakany iny moa zany a de ny namana pastera moa isoana azy manokana nanosika hoe aho zay tsy maintsy miditra no tonga ako a de natsipony zareo teo izy somary mbola tsy de salama kely izy zany ampipina ihany izy manao masazo za mihitsy ary nanao ano sao de tokony ataoko le masazo tsy nety lery tsy nety lery de nakangamy izy naka olona tsaratsara tanana novizana anao ale izy de nytrango otriny de nitoy moa iny zany ny fanositosena teo kanjo ny lamina ihany satria voatanatsika le olona hoe tsy anao herisetra ny atongavantsika eto a eto tsika mifanatrika eto inona moa ny tombontsoa azo mifanjakana amin'ny ny arabe tapaka ny olona hitapoko hitapirenena teo fa feno resaka an'izay tsika rehefa aveo teo ihany zay de afaka anaty sy ny kabary ary zay azo natao a de tsy natao hoe tsy mbola fotoanan'izany zao fa alao hitan'ny vahoaka misy ny zava-totro zao a mahay mpitondra enjo mpitondra ny tolona io ny RMDM io azava ny resaka ny RMDM io ao anatin'ny RMDM tompoko lasy tompoko vavy de ao ny HVM ary ao ny team samy namanao daholo reo dikan'izany a maromaro ihany ao ary mazava be a fa zavatra ny eritreretitsika ho atao a de zavatra pilamina reo moa ny sary mivoaka mazava mihitsy mifetsika zay ny tarihako hoe mipetraha isika mba tsy sy ny fisamborana sy ny kirotana tamin'ny fotoana io zao io hitanao io izy a nipetraka de tsy nikitika mihitsy kosa aloha le mpitandro ny filamina fa saingy nisy fifanosehana de nisy nitsangana le nitsangana tonga de nisamborana zareo mora ny bataina zay zany le zavatra azo lazaina isorana moa namana fetra koa zay tena député fetra fa tena hita ny fitiavan-tanindrazany ariveko fa raha olona ohatreny daholo ny olona miara-mitolona amitsika mahatsara firenena zay zany ny fandehany tao mikasika iny aloha manodidina am'izay no resahantsika fa makaheriny vahoaka amin'ny zava-toatra reny a araza matahotra nareo fa amin'ny fotoana tokony hanaovana azy a sy amin'ny daty tokony hanaovana azy de ho avitsika fa ny tolona tsy handeha hifanatrika amin'ny maramila ihany fanaovana azy ohatra ny manao baolina io a misy ny centrage misy ny passe misy ny penalty fa ny olona adala ihany ny endromody foko izy mifitentsika ny adala manesika ihany fa tsy adala tompony RMDM tsy adala amin'ny fanoherana ka mety aposiposihina fotsiny amony vahoaka andratra vahoaka fa hainay ny lalana tokony ataonay a amin'ny fotoana tokony hanaovana azy hanavota pirenena zay ny zava-dehibe zavatra hitako amin'ny akaiky amin'ny raha namana reo le any epita milaza namana milaza mpanohatra hatramin'izay milelalela ao amin'ny Facebook eo isan'andro zay ny tena dady zay ny tena zao de masamy laza zao a fa vitsikely ny olona teny avereny kely ny sary hita hoe jerena hoe azafady ny teknisianina raha misy a hitana nisam-bahoaka raha tena azo atao tsika moa tsy manana drone misy puce nam fa raha nasina puce daholo ny olona tao mety bebe ihany nisany a fa de alao ny sary nijery rehefa nivoaka eo a misamy laza fa vitsy kely ny olona tao de gaga zany vitsy ahoana so de za rery sy ny vadiko ary ny tenina za sy ny zanako
gaga zeo zany ianao mahita an'le tsy finiavana mihitsy hitady ny fampanotrona Madagasikara fa fitiava tena kely sy fietsika kely ambipo kely sy le saina malemy kely mbola tsy mikatona ny oentinao manao ny tantaram-pirenena ialako tsiny zavatra efa hita hoe io zao mandeha de fialonana ve ny tenenanao an'izany aza ho an'ny Alain Ndremiseza ny anaovana zavatra eto amin'ny firenena fa ho an'ny fanavotam-pirenena zao no misy milaza fotsiny zao fa vitsikely ny olona tao nefa voadidin'ny vahoaka tolo mandidina rehetrarehetra iny beorika angeda be iny tapaka ny lalana de misy milaza fa vitsikely ny olona tao tsy mienatra akory mba midinao anao mba jereko raha angaty raha na raha matoty hitako kely olona firy mahita olona folorinanao tapao ny lohako zay zany asan'ny olana amin'ny fanoherany ity nefa ny andro sabotsy andro sabotsy zay ny nanaovana azy sabotsy ndao jerevana azy io ko tsara ny nanaovana an'io teotsika raha tao anatin'ny Macron niditra ny tamboto ao mety tsy hitan'ny olona fa io izy dita marina fa iza marina ny tena fanoherana aloha voalohany ary iza marina mazaka olona eto hoe io izy ity izy io a profo mitohaka amin'ny teny io da namana rina tsy idoka tena ohatra ny ombola iantitsika sanatria mivavy zany fa makaherin'ny vahoaka malagasy mbolo be no sisa ry vahoaka tongava daholo fa za matahotra mijoro mitsangana ry malagasy andao iaraka navitra ny firenena andao tsika navitra ny firenena fa zay ihany ny baikipitolomana entina amin'izao fotoana zao de misy atoko tonga de fantatro zay ny anotaninao misy atoko amin'izao fotoa de mianao kendry izay atoko ny drakoto amin'izao fotoana zao de milaza fa ny anay ny tarigetranay de ny demokrasia manara-penitra ao izy io de demokrasia manara-penitra de zay koa de manao fa ny tany tandalana ny tena zava-dehibe aminay ary ny tany tsara tatana zay zavatra telo zay mivoalazany ao de manontany zao ve ny atao hoe demokrasia fikiranao fanampenam-bava fotsiny zao any antranony olona ny andeha sakananao tsy andeha de samy laza anao fa demokrasia ny ekinanao lalàna ahoana lalàna andeha ho any amin'ny lavapringa koa de angataka autorisation aminao azafady raha angaty fa samy may lalàntsika fa tsy lalàna foroporona maly sy afako maly zao no andeha nakanana ny olona anaovana zany ary raha zay ny olana ho areninay zay de ho avoakanay mba eo tokonanareo io ary ny taratasy de davinareo de hitanay eo aiza ny aleny mazava ho azy voafatry ny teninareo ny firenena tsara tanta orangatie sao de efa vizaka ny maso sao de voan'ny corona ary nareo fa sady tsy maritsirony ny tsy mare ny tsampo zao ve no lazainareo fa firenena tsara tantana za tsy teny ohatra be dehibe fa ray foana no averiko ao anaty ministera no very volamena 9 kilao tsy zakan'olona ray zany vary efa mitovy amin'ny vary anakay vary gony 9 kilao ny very ao anaty ministera midy ao anaty coffre misy code olafa mitazona azy lakle olonkafa mitazona azy mandrakitry tsy mbola hitanao izy anakazy raha angaty ianao masamy teniteny amin'ny gasy eo zao ny tsara tatana fa maninona tsy efopaina mihitsy le gasy eo matesaonareo balao zay inana ameny posy de nareo menakavo miteny zay tenenareo de zay mangina botsiny eto zay zany io de davina atao mba mieritrereta mba efa akaiky amin'izao taona mahazo atsika zao hoe inona mba ho ataoko amin'ity fireneko ty tena tsy misy olona manatsaina mieritreritra an'izany manam-panahy fa raha ny saina fotsiny mety misy any ohatra ny samy nianatra marina fa manam-panahy mieritreritra inona no zalana ataoko amin'ity firene ity efa betsaka ihany zay posy ho fenoko zay fa ahoana reny anaovako amin'ity fireneko ity fa sao de mba rehefa ho alevina mety mbo bebe ihany ny atsaro saina hoe tena tiranga tena nametraka zavatra eto amin'ny firenena mahalatsiny amin'ny teny an'izany fa mampanaelo ny zavatra ohatr' zany de hita zao mihitsy ary zay de mazava ary averiko eto ny tolona nataonay ny angany ny zavatra tamin'ny sabotsy iny de mazava anao fionambe ho an'ny fanavotam-pirenena voalohany mangataka mba isiny ny fampidinihana fa latsaka lalina ny firenena misy miteny ve zany hoe alao Andry Rajoelina miteneninay alao ny gouvernementanao aloha avy eo ndray hita zay ho atao fa raha ty tandazanao alao ny gouvernementanao tsy mahavita azy io zéro zay
de anao ilaza aminay ve nareo tady miendasa amy 2023 gouvernemanta tsisy ilana azy io ve no endasana amy 2023 zay io resakeo alao azava tsara sao ve nendasana amy 2023 miakatra menaka miakatra ny vary miakatra siramamy zany reo ka fotsiny reo olona reo olona miakatra ny sarpo miady manginao nareo fa mendasa 2023 rangatia zay le fiteny zay rangatia de miala tsigna ampitiavana tena misy namana misy havana misy olona tsy maintsy matsapy anao fa ray tafatambinao foana isan'andro fa tsy maintsy miteny anao satria efa ndoalika ny ranombary tafahoatra loatra le kilalao tianao atao zay zany a no ilazako an'izay zavatra anankiray zay hoe ahoana koa moa zany nahita toerana ary zany misy olona mieritreritra hoe manome lesona hoe ohatry zao ny démocratie zao ny atao tsana firenena tsara efa maninonareo mena lesona maninona le vahoaka nomeny lesona zay de zay no tsy maintsy mahatonga amiteny alanatsiny am'le namana any misy namana fa be dia be namana am'izany voateny zany zay moa izy ary samy mana fitseriny de izay nijerevana azy dia zay rehetra zay de bangoko amin'ny teny fo tamy teny tokana hoe misaotra ny miara-manonja mbola mijoro tsy hoe mitoka tena rina anina fa misaotra anareo mirahala zay tsy ny foa tsy nitsalasala mihitsy ary niezaka foana tamin'ny andro sarotra ara nanohy an'ity fandarany ity fa zao nahitana ny tena miara-manonja zao ny tena hitana azy zao zay ngely hoe miara-manonja ka raha vohitra ianao ka tsy manonja makany aloha makany amin'ny fasika tsy manonja any amin'ny fasika ianao de tsy hitako sy hitenena anazy ohatra ny RMDM koa ny io misy ny teny RMDM misy ny RMDM sandosandoko ohatranay dia miarapafo tsy maty foamanay na resaka dôly atao any zany satria sarotra ny ady ary ilaina kely miavanina kely mba azahoantsika mandeha inona ny programme ka zay indrindra mantsy inona no atao ahoana ny toyany ny RMDM de tsy hijanona ary ny RMDM hoa de tsy tondrona na midororo fa tsy maintsy mijery lalana andehanantsika makany amin'ny fanavotam-pirenena so misy manantena hoe de anao nday de zao de andehanao anina amono olona ry fatako daholo engeny zavatra nitranga misy olona ny any ambadika any mampikarama jolambotona nakorotana tao namana rine na ny anarany araiko zay na ny anarany ary nomena inona ntikany tokotoko politika miaraka ao ananinao de mitady sakoroka de am'izay tsy hainao voasambotra zay nao voadaroka na inona ny heviny io am'izay angamba koa mety hoe am'izay koa le ary mifanjakana koa voko zay zany le dedavina zany hoe tsy hitako izy anao tao martira ao izy mitsititsitika ary ambadika ary hitanay daholo zany ary nangalana efepetra mbo tsisy nikorotana mahavita azy ny RMDM tsisy olona naratra teo na akikely ray ary na orona ray ary zany zava-dehibe daholo zany ary tsisy olona teo de misy karazan'olona eto amintsika namana ihany le olona le amin'ny Facebook my style regny tsy tonga nakasary teo izy raha ohatra ka tsisy olona teo fa matoa izy tonga teo amin'ny efa za efa tsy teo moa fa mety nataoko biso ihany izy nahita azy teo raha tonga teo ny sarin'izay voalohany ery amin'ny Facebook reto aty reto miresaka maravily dady la isany zany ny tena hoe dady la isany tsy mivelo varinay ny mihinana oziny any be tsy misaraka zany nisy zany ka tsisy olona teo kinany natao amteo hoe andanany aminany tsy fantato izy ny makasara matoy anao makasara mizesta de be olona zany teo ary inona voakany reny le olona le spécialiste ny tambasotra mantsy de mivoaka rehetra any de zay ny afantarana fa be olona teo na ny ala ary zay be olona teo ary zay mihitsy nitetika atao ohatra ny mieritreritra ny olona hoe raha ohatra ka eo foany Alain Ndremiseza dia eo ny olona na ny ala ary Alain Ndremiseza teo ihany ny olona vao mainka ary mitombo marina ho any lazainy vao mainka ary mitombo satria zay na maipitolomana koa hoe zao ny atao mazava zay fa tsy niala teo le olona raha tsy tamin'ny efatra riva hoe tsy maintsy avotana ny namana zay voasambotra ahoana ny fahitanao an'ireny resaka hoe fisamborana ny SGNTIM ny coordonnateur national ny team reny nahitana azy ianao de ohatrany hoe fisamborana jiolara indany rehefa misy sakoroka mantsy namana rina ilaina fahazarana ihany io rehefa misy sakoroka matetika nge samy mafana fo eo hoe hitanao koa nazo amin'ny namana pasteur président pasteur fa raha tsara meva enjakeny amin'ny taonany reny enjakenjana ihany nazo azy teo jereo io izy zao hitanao io
fa petsaka niaro azy teo ny fampisotomana nanahirana mihitsy nanala azy teo ary zay nanahirana mihitsy satria voatotona ihany izy zava-misy rehefa misy ohatr'ireny tsy maintsy misy foana ny samy mafana foa misy foana ny fihetsika mety diso tafahoatra no tokony ho izy satria sarotra ihany koa na zareo mitondra fitaovam-piadiana renge matahotra ihany mahita an'ireny olona marobe reny ary izy koa de vitsiramamy mitovy amin'ny fitinividianantsika azy fa sao de hoe ahoana zay mantsy mahatonga miteny an'izany zavatra mety mitranga reny ary everiko fa zay mihitsy ny ilaina tsy maintsy lavorary tsara ny baikim-pitolomana ny fomba fiatrehana n'ireny tranga reny ary ny tetika zay eritreretina fa tokony atao rehefa mitranga ny zavatra ohatr'ireny ny azo lazaina de hoe tsy maintsy lazaina ihany moa ny lesoka hoe tsy mihetsika ataontsika kanefa moa tsy maintsy mahita an'ireny eo am-pandasana mahita ny atany fa tavoaka somatsara moa zany ny SGNTIM sy ny coordonnateur national ny tiako Madagasikara fa mbola teny ihany koa ny olona maro fa reny zavatra reny de hitan'ny izao tontolo zao communauté internationale ary tamin'ny fotoanina de nisy ny afatra nataonao tamin'ny teny frantsay mihitsy navoakan'ny RFI teo moa izy fa tamin'ny teny frantsay ny vantana tany amin'ireo mpamatsy vola tany amin'ny communauté internationale aleo mba amafisinao kely hoe momba n'iny zavatra iny mahita zavatra mampalahelo zay mitohy amin'le atoko farany teo ihany ny teneniko le natonga tena nitrotra amin'io zavatra io anisan'ny olana eto amintsika amin'izao fotoana zao de misy mampitohy ny resaka hoe stabilité tokony isy ny stabilité ary PDP menimenina an'io mampiana miseho endry manao tokony ilamina ny firenena arao ny alternance démocratique kanefa ao anatin'izay de mazava be fa miteny reo communauté reo hoe ao anatin'ny bonne gouvernance zany faiza mitatana zany mazava ho azy ahoana ny isin'ny stabilité raha tsy misy bonne gouvernance asaina mezako tsiny azy ianao manome vola sainao atao trosako malagasy tsy miditra ty ambavako tsy miditra ao akiboko tsy mahavoky mivady aman-janako la nin'olom-bitsy ery de zany de davinao kalma sy tsy hetsika eo nge le fanotaniny ny démocratie de mandeha any amin'ny hoe manao ny adidiny fitondram-panjakana mandeha makany amin'ny vahoaka de afaka miandry fifidianana tsy misy olana ny olona tsy misy olana ny olona fa ianao gouvernance zéro manatody atra fa raha nisy ny ambanin'ny oatra mbola nazo ambanin'ny oatra ianao amin'ny zavatra PDP profiny zany tsy hoe zany mandainga mialatsiny am'izay any mandainga zany mandainga hoe ka ialay mandainga fa zao io zao ny NRMDM mpanohatra tsy vahoaka ray manontolo antanina fa inona ary ty mamainao iandro fifidianana misy zavatra tsy mazava misy zavatra tsy mazava raha vao miteny de atosika fifidianana satria fatatrao fa mpanambola be sy ny hinana nandritran'izay fotoan'izay ny afaka mamita bahoaka malagasy anao fifidianana am'le fomba mahazatra mazava ho azy zay zany le tiana tenenina sa hoe rehefa tsy misy bonne gouvernance zoan'ny vahoaka amin'ny tena tsy mety io ke rehefa tsy mety io asivy vaholana eo ny fanontaniana mipetraka de mazava ny teniko amin'ny communauté nationale mialatsy ny tompoko nareo zany mamatsy vola ho atao any aposy tsy fantako nao raha raitsy kombakomba nahoana fa mamatsy vola ho atao any aposy ho an'ny olombitsy azo hoe posy grobaka 70 kilos 49 kilos tany a Comore 72 kilos any Afrique du Sud ny 36 kilos anaty brao de mbola amenareo vola ihany andehany amints'izy ho trosainay malagasy ho zakainay amin'ny lamosina ho alohan'ny taranakay hatramin'ny faramandimbo tsy saiko tsony miala tsiny rangaty zany mahatonga ny teny taminy tsy mety io boycotté io gele io fa zay tsy d'accord amin'io zay tonga ny amin'ny afatra gele io mamininy reo mbola omenareo vola eky sao de matiny anoana amin'ny malagasy nga tsy efa matiny anoana anao malagasy vola tsy hitako allo zay tsy maty de mitsirepirepy zay monko ny olana io fifidianana io zao zay mampirepirepi reto manahira hoana boka tsisy volanaovana fifidianana raha vao manao an'izay rehetra fa zay de mazava mihitsy ny teniko hoe tsy mety io tsisy vahoaka nona tsy mety zany tsy etika tsy hiteny zany ny atao fanandevozana zany ary zany mihitsy ny tedavana anaovana ny malagasy olombitsy mitavana sy mihinana ianao mijery fotsy ataonao ohatry ny omby ianao mihinambily le renao de eo anao izy mitery ny ronononao zany ny zava-misy ka everiko mazava ny teniko tam'zareo reo ary tsy zao ny atao hoe démocratie zao hoe nataonao hoe démocratie
zay zao ve ny atao hoe demokrasia de ho hitatsika eo ny tonany fa tsika tsy mahafantatra fa de manohy tsika ny zavatra atao ampafirin'ny tany Sri Lanka reny tsy niala ihany ny gasy de ampanginina fotsiny gasy zay endy ary any mihitsy ny tena olana amin'ity raha ty le gasy zay endy tsy miazakazaka amin'ny fandatsahanja tsy miazakazaka amin'ny herisetra indray no peponao misy mafy any io ny teneniko foana matetika tiana neny zazaba rehefa manaikitsy ny nono ifika zay ny mahatonga anay RMDM zay nametraka mazava iza moa ny tena mpanohitra eto amin'ity fireneny teny ary iza ny tena masaka vahoaky misy kino hoe mody manohy ka iza ny tena mpanohitra ary iza ny tena arahan'ny vahoaka amin'ny zavatra ataony dikan'izany efa mifoha mitromaso ny vahoaka efa mahatsapa ny fangiry firiny ny vahoaka efa mahatsapa ny lalana tokony aleny ny vahoaka ialantsika amin'izao fahoriana matsiraviny izao fanontaniana anankiray andriambato Alain Ndremiseza io moa zany mbola ho hitany hotoyany satria zay no anontaniny maro hoe miandro toromarika zany sy fandaminana avy any aminareo fa ny any amin'ny faritra ihany koa ino ma tsy teto Antananarivo fa ny any amin'ny faritra ahoana zay ahoana ny fandehany sy ny sisa ny fandaminana isan-karazany ahoana ny hoe entinareo zany manazava sy ny any amin'ny faritra ny amin'ilay foto-kevin-dehibe aloha de hoe fanavotam-pirenena resaka an'izay mihitsy ianao namanarina tena gaga fa maro be ny olona any amin'ny faritra zay nahitan'iny zavatra iny ary ny antso zay aloha ny voalohany ary tena nakahery faly be maro be ny olona any amin'ny faritra zay tonga tao tsy namena fre tsisy ininona va de tonga tamin'ny onjonjony rery teo noho ny fitiavany tanindrazana maro be mihitsy ary ny anisany natonga ny pastera zay morany sotomina teo de sy nisy ny olona avany amin'ny faritra zay nanakaiky azy teo zay tsy nanaiky mihitsy fa niao azy tamin'ny fandehan-javatra iny zay isoratsika azy tena manaraka ny any amin'ny faritra zay efa namebaiko pitolomany zahay hoe samy mikarakara am'izay marary azy aminy fa ny faritra rehetra samy milaza ohatran'izao ataontsika izao ny tokony etsehana sy tokony aneho-kevitra de fa miomana amin'izany daholo ny any amin'ny faritra rehetra satria ny any amin'ny faritra koa mantsy manamy mariary azy ohatra zao hoe resaka vanila zao voateo ny any amin'ny faritra avaratra ny any atsimo ny resaka tsy fanjari-tsakafo ny kere sy ny sisa samy manana ny marary azy fa ny hoe marary raisan'ny malagasy aloha zany de hoe fantrana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana vokatry ny fanaovana gabraraka ny harem-pirenena sy ny sisa entina ho anafisana zay rehetrarehetra zay ary ahoana ny atao hoe tianao amafisana zany manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao resanao manokana mantsy ny gouvernemanta nefa misy fitenenana hoe tony fary io rehefa ny lohany matsatso ohatrany hoe ny lohany zany ny matsatso hoe fa raha resaka gouvernemanta sika mety atsapatena ihany ve zay le fanontaniana tena hoe fanontanianay mpanao gazety mety ho atsapatena ihany ve ilay a gouvernement tamin'izao fotoana zao ka hiteny hoe tena tsy vity tia fa aloha manao manipogan ohatran'ny box raha ny fahitana azy taoriana niny tamin'ny sabotsy iny everiko fa raha ny famafisan-dorona reo olona reo mbola tsy ampy tamin'ny sabotsy nataokatsika na ihany le izy fa mazava ho azy tsy nefa miteny le fionambe ho an'ny fanavotam-pirenena ho izy atao amin'ny Real TV fisotomana laklosy ihany io mazava be mihitsy etsika taitra io zay ny filazako azy fanairany io dikan'izany fitenenana amin'le mpitondra hoe mitandreminareo tsy mety ty zao ny angatahanay zay nge nytaontsika andao andeha any amin'ny fampidinina fikaonandoam-pirenena amin'ny raha rehetra manahirana ny firenena manahirana ny vahoaka fa tsy resaka fifidianana zany tsisy azo atao tsony amin'ny fifidianana efa navoaka ny eny dekret kina tsony no ataonao ia hoe le zavatra tena votoatony tokony resana tsy ho voaresaka tsony dikan'izany voafitakanao andeha amin'izany izay tsy andeha amin'izany zany ny atonga de tena tsy andeha amin'izany ny RMDM tsy maratsy fivanana zany tsy misy olana tsy anao an'izany ny RMDM tsy amita bahoaka ny RMDM fa mazava ny anay fanavotam-pirenena aloha zao ny resaka amin'ny lafiny rehetra de mampaneno laklosy zay
avy zay teo ny sakananao de mieritreritra ndray zay aiza ndray zao ny fomba atao vaovao fa tsy maintsy maneho ny hevitra izay ary tsy maintsy manaitra amin'ny malagasy mba hiaradia amin'izany lalan'izany ka rehefa tonga ny fifidianana amin'izay fotoana tongavany de ho hitatsika iny ary atsika mamaraparana azy andrematoa lay andremiseza zay filolefitry ny remidema moa zany misahana nantananarivo inona ny tianao amafisana ary amin'ny hoe zay le hevitra nolazaina teo zay indrindrandrindra momba nyty le hoe fanavota pireneny ty inona ny tianao amafisana ary afatra metefany amin'ny olo-pirenena ianao ihany moa teto matetika am'teny hoe ho an'ny mpitondra fanjakana efa mahatatabavy hoe zao hoe fa ho an'le olo-pirenena ny olo-pirenena mantsy misy ny tena tonga de hoe mandray zany mamakafaka izy de mandray fa misy ny olo-pirenena somary mbola varimbarina misy ny olo-pirenena tena tsy mahafantatra mihitsy any lalakombana fa dia tratran'le disillusion moa izy teo ozy ny le monde sa iny izy teo ahoana ny momba zay ny tena tsapany le tsy fampin'ny fampianarana sy fanabeazana eto amin'ny firenentsika no lesoka tena mahatonga an'izao ary zavatra voalohany tokony areniny zany amin'ny fotoana tokony anarenana azy ary fotoana n'zao zany zay aloha ampianaro ny zaza inona zao manokatra ny sainy sy mahatsapa ny zava-misy inona ny hoe inona ny mazava-dehibe ny politika zao tsy miteny hoe manaova politika daholo fa mazava-be malala ny raharam-pirenenanao satria iny ny ekinan'ny fiainanao ko ka hoy zay hoe izy ty efa tsy resaka zavatra resaka adin'olona fotsiny hoe mpanao politika amin'ny tany tsy izy fa ny fiainanao mihitsy an'iny efa voahitsakitsaky ny fiainanao tokantranonao ny fiainanao an-tranonao any amin'izay alehanao rehetra de hoy zay hoe ny malagasy tsiraray mihitsy nefa tokony handray andraikitra tokony hitsangana aza ialaindre miseza no jerena zay le tena tiako tenenina aza ialaindre miseza no jerena fa za tsy fitaratra fa ny hoavin'ny taranakao ny faramandibonao reo jerena de hitanao ny lalana lehanao hoe tia ny lalako anavitra firenena mitsangana mijoro maneho hevitra naiza naiza etany daholo ny namana rehetra etany daholo ny havana rehetra etany daholo ny tokantrano rehetra ny any am-piangonana mba hiaraka hitsangantsika menakavy anavitra nyty fireneny ty fa milazanareo fa ahoana ny anamafizana zany am'le atao hoe ny sarambabe mbahoaka mihitsy zay 90% miainany ambany fantrana oziny banque mondiale zay mihitsy de masao de misy mehetra ary ala ihany rarandry pastera ihany zany io raha atsika minakavy io tompontsoa iombonana io zay nataoko hoe nitsiraray mitsangana ry malagasy arovo ny zoanao maneho hevitra hoa entany daholo hatrany amin'ny farany zay lavitra any ambany vohatra any fa izay ny ilayntsika de tsisy fotoana be zany io dia hovoavahantsika io olany firenena io ka izay ny sorana radio ohatranareo tony radio manonja tena manonjy tony de tena tsapanay ny ilaina azy iza moa zay ny teny zay fa ny fisinin'oatra zao mihitsy no mahatonga atsika miara-manonja ary veriko fa molito zany ary hitan'ny olona matena miara-manonja anareo mitondra ny tenin'ny vahoaka hatrany mitondra ny tenin'ny tsy zay fanoherany indrindraindrindra mitondra tenin'ny firenena ray manontolo eo anateny zao fakasarotana sy fahasahiranana be mahazo amin'ny vahoaka malagasy zao iny ary ny miara-manonja moa de eo foana miara-manonja MBS radio Mada satria ty fireneny tya dia atsika mianakavy araka ny teniny Alain Ndremiseza teo dia isaorantsika Alain Ndremiseza nanaiky ny vahiny teto nitondra an'izay fanazavana zay ilaina fanazavana tahaka an'izany tena ilaina satria maro am'izao fotoana zao araka nambarany teo hoe misy miseho mananatra misy miseho hoe mamme fitenenana sinsisa hoe fitenenana fananarana fitenenana hoe tsy mety an'izao fa zao mety sinsisa ka mety aminy tsy mety amin'ilay vahoaka mahantra zay ny le izy dia hitatsika eo ny toyany araka ny teniny Alain Ndremiseza teo mito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS radio Mada mbola ao anatin'ny tsara mihitsy tsika hiditra indray faniry razafy manantany hitondra lafikevitra afandray izy mbola momba ny raharam-pirenena ihany dia hoy isika hoe aza miara saraka amin'ny MBS radio Mada ao anatin'ny miara-manonja
miraba fanindroandray ara namana faniry somary lamindamina kely ianao teo any nanomana zavatra ihany koa mihinanao indray ara ny fitenenana aloha inona niketrehanao tao a taoriana ny fandalovany alaindremisesa eny ary dia misaotra an'Andriamatoa alaindremisesa satria ilaina manko ny mandray ny fanazavana tahakireny rina avy amin'ireo mpitarika mandrindra ary manomana io le nitenenina hoe io tsy any RMDM na antiky Madagasikara na ny HVM na ny panorama na avy amin'izany antsika fa io dia any rehetra io zay mahatsiaro tena fa sahirana mijaly tratran'izay tsindry azo lena sy ny rehetrarehetra zay tena manodidina amin'le hoe le niteneny le monde teo hoe tena forte inflation efa fragiliser le vahoaka sy ny sisa misy marobe ny fomba iresahany sehatra iraisam-pirenena ny zavatra misy sy mitranga eto Madagasikara de reny rehetrarehetra reny zany dia tsara ny fampitatsika ny vaovao zany ny zavatra tadiavina nge de ny hoe ahoana no ahafahana mame an'izay hoe fahatongavan-tsainy ny isa-tokantrano ny isam-batan'olona zay ka tena halala izy fa ty zava-misy eto Madagasikara ty dia tsy malagasy mpanao politika sy mitarika fikambanana tsy nitanjika ihany no mahita sy mahatsapa ny fangirifirina fa naseritra raisam-pirenena ra dia milaza ihany kio ny amin'ny hoe izao manjoan'le Madagasikara zavatra zay tsy hita tao anatin'ny 20 taona no manjary hita eto Madagasikara de fa fahambaraka mihitsy ny ary fahamenarany reny le l'homme fort de Madagasikara taloha araka n'le titiny tam'le communication taoriana 2022 mivadika ho papiesona pampanofinofo malagasy am'izao fotoana zao zany zavatra tokony ho fatany rehetra zany de tokony hahataitra ny rehetra zany hoe ha mbola azo tohizana ary ve zao ino ny tamin'ny transition sy mifahampitehana lehibe tsy hitanono 2009-2014 mandaray mihitsy no azon'le fitondram-panjakana 5 taona mbola miampy am'ty 3 taona sy tapan'ity io ny zava-misy de mbola mieritreritra ny sasany ndao fa toizina ihany fa mandroso be le firenena mandeha le fampandrosoana amin'ny olona vitsivitsy zany ary mbola misy manam-pahaizana frantsay mihitsy ny teny anjany tsisy dikany ny ezaka tao amina foto-drafitrasa zay tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka ao anaty fahantrana lalina zany ny ambarany manam-pahaizana frantsay mandinika sy mijery ny zava-misy eto Madagasikara ary zany ihany kio ny fomba fijery amin'ny akabeany amina tontolo ara-toekarena zany ny vahoakanao mahantra fadiranovana ny vahoakanao mahantra velona ianao nefa mbola mandeha miliba n'le volam-panjakana mandeha mampanofinofy ianao manangana foto-drafitrasa kely etseroa ary le foto-drafitrasa amin'io asa fataon'ny mpitondra andavanandro fa tsy hoe tsy mbola nisy nanao foto-drafitrasa zany teto zany anie tsy nandaniany tsiranana vola zany tsy nandaniana Andriamatoa Deratsiraka na Andriamatoa Zafy na président Ravalomanana lela vola hoe misy direction police ary misy direction population mitsangana ary misy direction ny culture mitsangana tatso misy direction ny artisanat misy direction tourisme mitsangana tary bureau zany tiako teneny zany de ndeha andany vola hanao déplacement hanao fitokanana mipopoka miaraka amin'ny artiste de misy kely lalana pavé 80 na 100 mètres de iny de anaovana fitiketsehana be anao Peauze-Pierre tokony ministre manao azy la limite ny premier ministre fa ianao ny lasa mandeha fa misy asa hafa ivelan'ireny asa reny tokony miandry akoatran'izay misy tetikasa lehibe hampanantenainao ahoana no avitanao 300 hectares na trano any faritany Mahajanga Tanamasoandro ary ianao kofona eto lazainao fa afindrano birao ny antenimieram-pirenena birao amin'ny ministère rehetra reo birao mpanjakana maro samihafa ary hoa tsy disoko ny fitadiako raha andray jeu de juillet 2023 asika de mbola andraisana an'izany ihany koa le tany le toerana Tanamasoandro manahirana le izy hoe tsapa ny vahoaka amin'ny akabeany ve hoe ty zavatra ty anie de efa tena endriky ny fampiasona satria endramiko mihitsy ary indraminay sirina mihitsy le teny navoaka ny Le Monde africain miaraka n'le kisarisarina sary hitatriny
de eo indray anao mare amina gazety mpiseho isan'andro nanjavona ny volamena ny kroma. Ahoana ary zany rehetrarehetra zany e. De eo indray ianao mahita am'le tsy firindran'le asa ntsony satria efa miparitaka le fitondram-panjakana de manao bourde diplomatika dia mamaly le ministera ndraharaham-bahiny amina tranga amina fanio-kevitra nataona ministre ny transport tamina RFI. De tsy mba afakafakainao koa inona natonga natrangan-javatra ohatran'izao satria nisy an'le fampitsaharana le vol aviance makaty Madagasikara Komoro Vato Moroni no ny antony le hoe sao dia hitatra lavitra be le resaka trafika ambolamena satria ao anatin'ny linina rozy Komoro am'izao fotoan'izao lay fivezivezena Madagasikara amin'ny sehatra satria fatatsika tsara fa misy raharambolamena zay any Madagasikara na hoe fa tia Madagasikara nakany Komoro de mbola tsy tafaverina aty Madagasikara am'izao fotoan'izao. De resaka fifandraisana ara-taratasy, resaka fampitam-baovao de mitondra fahasahiranana am'lay ministera de lasa manao démenti, lasa miteny des informations sisy nefa zavatra azo vakina le izy. Ministry ny transport manao an'le fanambarana tsy voatery manampitrotrakalina problème ohatran'izany lay ministre sy lay département ministériel misy azy. Knefa rehefa manahirana am'zere an'le hoe natsahatra le suspendiavana ny vol Komoro Madagasikara de mbola ampinao adevitra hafa ndray. Zay tsika tenena hoe rehefa tsy anjary ny zavatra rehetrarehetra de miseho amin'ny endriny maro ny tsy fanjariana rina rabe mananjara. Rehefa tsy ahombo ny zavatra rehetrarehetra de miseho amin'ny zavatra maro ny tsy fahombiazana. Ka na amin'ny zavatra kely tsy ampozina ary de asehon'ny olona le zay tsy revinay tsony tsy mety aminay ampiaky zay baseky zay de manao akibe mifototra ny olona rehefa mandalo ianao fa rehefa may ambondrona satria sao de andrehatrafo indray iny raha iny de vitsorana moramora indray hono le tovolahy zay andrasana tamin'ny alakamisy amin'ny alakamisy ny fiakariny amin'ny raharaham-pitsarana satria zay ka matahotra afo de miseho amin'ny endriny rehetra le raharaha satria hoe mifony sy ny sisa ohatran'izany efa empelatana ny vahoaka le izy de efa miverina ny mifony vahoaka sy ny sainy vahoaka ny aminy hoe ay tena mila fijoroany ty ka na resaka mozitsotra kely ohatran'izao ara rehefa misy adevitra ny anatin'ny tambajotra sosialy de efa ataon'ny vahoaka satria ampisehony ny tsy fakatoavana am'le fomba fitantanana ny firenena ataony mpitondra kehitriny. De io zao andrasantsika indray inona indray famonoana afo, inona indray fanamelohana azo an'ny Le Monde Afrika tahaka ny Mediapart, tahaka ny African Intelligence sy ny sisa reo mampiseho ny zava-misy eto Madagasikara reo. Zany ange le hoe tsy takona na fenina le izy ny rehetra mandalo ny mahita de mahatsapa ka raha itsika teto rina no ny tenan'iny hoe io olona io ny lehibe mipampiesona asa angambana fa soa fa le article an Le Monde le izy de mba niraisitsika le izy hoe io lenye le zavatra nysorata n'lay mpanao gazety publié tamin'ny 22 juillet à 18h le izy. Zay zany ny adiditsika mampafantatra an'izany de ohatran'izao anytsitsika an'le olona mpamelesona ohatran'izao satria zany rehefa mafana ny toedra rarina ny tenin'ny SVM, ny tenin'ny RDS, ny tenin'ny malagasy miaramiainga de mba miteny koa le antoko anankiray sa vita ny fampitsarana de izy indray ny mamelesona ny demokrasia araka ny nambarany Alaindre Miseza teo fizamono omenao lesona iza no ampianarinao tandalana sy tsara tatana par rapport ny zavatra nataonao nanomboka tany ny taona 1990 de ianao indray ny mianakendry am'izao fotoan'izao hoe ohatran'izao ane ny atao hoe resaka demokrasia fanjakana tsara tatana de mba hahafahantsika mandeha lavidavitra de aloha vakitsika le zavatra nysoratana mba hahafahan'ny rehetra mahasara-tsaina mihitsy ny aminy hoe matoa zany toy ny adevitra tony tonga ohatr'izao de efa misy panika ao ambony ao, misy adevitra tsy voavaha ambony ao
ka nanotabataba ary izy tamin'ny heritaona hoe ohatrany tsy milama le fiarah-miasa izay rery ny mpanohana tsy nahaseza fa rehefa nahazo ministera roa anatin'le governemanta lasa milay be tsara ndray le fanjakana avao le fanambarana vakitsika faly ao le isatsy ao e io le izy io za tonga de pitapita ato am'le tire fanambarana nataon'le antokavy ny hoe manameloka tanteraka ny fihetsika rehetra zay mety hitarika fisavorovorona eto amin'ny firenena toy ny fitariana olona tsy anara-dalàna na fanaovana teny miantsy ady zay mety hitondra sy hiteraka fanakorotana na saim-bahoaka mitsipaka ny fanatanterahana ny faneho-kevitra tsy manaja lalàna velona manohana trano ny ezaka zay natao sy mbola atao ny fitondram-panjakana tarihan'Andriamatoa filoham-pirenena lalalalalala manetana trano ny vahoaka malagasy itony sy hijoro ariary ary hirahina mba hisy ny filaminana sy ary anohitra ireo tetika sy hevidratsy zay tsy miteraka fahasahiranana maro lafy izay mety hitondra zay mitera zay mety hitondra fahasahiranana maro lafy de hoe ny antokavy de manetana sy miantso ireo mpisehatra ara-politika rehetra tsy akanavaka hanaja ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alala ny fifidianana mamelesina izy amin'io de jerevy ery ambony manameloka tanteraka amin'ny fihetsika rehetra zay mety hiteraka fisavorovorona eto amin'ny firenena tazomitsika reo zao ary ny zava-misy ary zao ny zava-misy ary aloha de poiritsika ty raharaha ty fa tsy mifamononafina fanambarana sy olo loatra n'izao no hijoro hamelesona ny tantarany demokrasia sy ny fifandimbiasam-pahefana sy ny resaka savorovoro eto Madagasikara satria fantatr'olona ny nataonao teto hoe ary nisy faneho-kevitra amin'ny tantarany zavatra nataon'ny mpitarika aniny antoko iny dia aleo fo azitsika ho tsy ahivitsika lizy tamin'ny taona 2024 mbola any lay tompon'andraikitra lehibe ny resaka n'izany adevitra zany hoe iza mo io olona mamelesona atsika sy mananatra sy mitantara ny resaka hoe aoka tsy isiny fisavorovorena aoka tsy isiny hoe tena hanaja ny resaka fanjakana tandalana ny faneho-kevitra aoka tsy hanao fomba fiteny miantsy aoka hanaja ny fandimbiasam-pahefana nefa ny zavatra nataonao taty ambadika nandritry ny repoblika amin'ny fandimby de tsy araky ny lesina 2024 nataonao iny de ndao iverenatsika enona ny fanazavana nentin'Andriamatoa Serge Zafy-Mahova zay mpanao politika mikasika ny nataony le filoha nasional niny antoko iny zay nanao fanambarana hoe ohatry ny ahoana moa ny zavatra nataony tety amin'ty Madagasikara ty de androany ianao ny antokonao no mamelesina ny amin'ny fifandimbiasam-pahefana hanaja ny fitondram-panjakana manao ezaka amin'ny fitondram-panjakana nefa ianao ary mivezivezy tany efa nanaitra ny lakilosy ny amin'ny hoe izay reriny tsy mba nahazo an'izany sezy zany izay mba manana ny fomba fijerina ihany fa afa ny fomba fijerindray rehefa nahazo sezy ao anatin'le gouvernemanta de enotsika ty faneho-kevitra nandro mpanao politika Serge Zafy-Mahova ity mikasika hoe iza le mpamelesony iny iza le olona miezaka mamono afaka miaro ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ka mametsino ny vahoaka amin'ny faneho-kevitra mametsino ny rehetra sy ny fomba fanaovana politika amin'ny fijoroana satria mafy tsirary ny ary miaina ny tserany aina voaka malagasy ankehitriny de enotsika zay de miverina ny adefitsika rehefa feorina resaka indray tsika momba ny Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana io angamba mila asina resaka kely ny Andriamatoa Lala Ratsirahonana ny président Zafy natonga azy président ny HCC fa zao tsy fantatry ny vahoaka ny olona nanohana azy ho prime ministre iny de ry zareo mpiaradia amin'ny président Zafy Albert tao amin'ny faritany ny Diego ny député Tombravo ny député Abdila tamin'izany fotoana zany ny ministre Bettina Bruno reo lobby Diego reo ny nanohana azy ho prime ministre Andriamatoa Ratsirahonana zany ary zay natonga azy taty arina no painy Andriamatoa
député Abdillah izy tany Adjego fatapoky fatapirenena ane zany e satria nahatsiaro tena voafitaka zaro namana avy any Adjego rehefa nanao anazy satria efa nanomboka ny vilivily le rangahy fa tsoratsora zay zaho izy milaza anao fa mitaka anao io Norbert Lala-Ratsirahonana io fa io mpamitaka io izany izy ny antony mahatonga ny Filoha Ratsiraka tsy nanome toerana an'io mihitsiny fa mpamitaka io rehefa lasa premier ministre izy hanao complot contre un président Zafy nandalian'ny fotoanany tsy haiko hovaina izy premier ministre tsy haiko nanova premier ministre zay ny 18 août ka 1996 tonga tao président Zafy daholo lehibe anytafika rehetra satria tsy haika hoe Andriamatoa Marcel Ranjeva tsy haiko atao premier ministre tamin'izay fa fitahany manodidina azy président Zafy 4 septembre nandeha ny empêchement andro lakamisy président Zafy mbola miantso any Andriamatoa Ratsirahonana hoe ahoana io fandehany resaka io tsisy olana io président fa sous contrôle amin'io fotoana io efa mikonokonona ny empêchement miaraka amin'ny HCC tsy afaka miala am'izany izy fa mbola velona ane reo namanao amin'ny HCC mbola be deabe mivelona konikonina ny empêchement io izy fa zao ny tsara fantatsareo name baika anao président hoe aleo izy mivahoaka mahita hoe ny filoham-pirenena anankiray amban'ny lalàna fa zao izy nangatahako aminareo zasy ny lehibe insécurité colonel Franklin tsy maintsy 60 jours any ny fifidianana tena marina ane tsy hakanao transition longue Andriamatoa Ratsirahonana fa nisy fivorina natao tany an-tranoko reto avy mivory tao aloha zava ny resaka tatary ty resantsika ty général Marcel Ranjeva ministre ny force armée secrétaire de général Guy Andrianarsoa secrétaire d'état en gendarmerie général Ravelmanana commandant en gendarmerie général Dolan Rasoloso Semgam commandant ny général de l'armée reo olona efatry reo mivory tao an-trano zay colonel Franklin niatrika an'ireo olon'ireo hoe araky ny teny lehibe anay de tsotra 60 jours nanaovanareo fifidianana 4 novembre ny valo maraina averinay président république président Zafy Albert raha ilaina de mamoaka basy zay ny zavatra tsy fantatsareo koa de zao ny premier ministre Norbert Lala-Ratsirahonana tsy nazy niditra tao Botsiroatra nandefa olona izy nangataka ny samboady taminay nandefa olona izy hoe ho ataony bro Botsiroatra fa interdit de séjour izy tao Botsiroatra ozy colonel Franklin tam'le olona nanefany zay ministre mialatsiny zay monsieur le mialatsiny zay izy fa raha miditra ato izy mety misy balle perdu na aty na ny Mavelo zany natonga azy nijanona tao amin'ny palais Mazorivo ny ekipany amin'io zany tsy mahazo resaka hoe ahoana moa tsy abrogena daholo reo ekipany professeur Zafy reo tsy sa izy ny abrogena raha tadidinareo izako ny 10 metatra nisy miaramila avy ao Mazorivo makao an-tranony tsy lavitry ny Mazorivo izako ny 10 metatra fatahorana anay io ka ny tiako resahana aminareo zany hoe tsotra le resaka rehefa lehilahy lehibe tokony mahay manajatena tsy tantara lainga tantara marina tantara foana ary ny témoin misy foana toiziko ny tantara tadiditsika tsara tamin'ny hoe Dakar 2 zay sy président Zafy tokony ray aéroplane tamin'ny président Ravalmanana ho any Dakar 2 fa presaka tamin'ny téléphone président Zafy zay fa nivato amin'io hoe zay izy président Zafy lazay ny zareo any amin'ny Union africaine hoe hiaraka aminao ho any Dakar 2 io nisany Dakar 1 zany de Dakar 2 traikitra le izy satria nahoana président Ravalmanana nyteny hoe eny ary ampiakariny izy izy miaraka aminao de hoe Serge maintsy président Zafy zany tsisy olana zany ozy fa andao ary fa hoetiky nareo miaraka mandeha nareo miroplanina zay hitondranay inona ny zavatra nitranga
brosibrosiny tany président Zafy hoe anao cause côtière président Zafy sy président Ratsiraka any Dakar 2 zava-misy io. Rehefa nolazainy an'izay azadino zany fa mbola anatina naïveté politique, mbola tsy nafantatra an'izany président Zafy zany Andriamatoa Ravalomanana. De tadiditsika angamba le scandale nitranga tao Ivato. Ny entanay mianaka efa tafiditra tao anaty roplan nampidininy. Tamin'iny le nitabataba madame Zafy hoe vous humiliez mon mari. De tsy lasy zay. Nono Robert Lara Ratsirahonana. Fomba fanidina viva kasika amin'ny Flora Ravalomanana foana zany tantara resako zany. Zay Serge Rader natson'ny président Ravalomanana 1er décembre 2008 hoe anampy azy amin'ny fanaovana projet de rédaction ana texte momba parti politique. Andro sabotsy 17 décembre le fionana tany Mavilo 17 décembre. Sabotsy talohan'io anjarany reo manao ny compte andro alarobia 17 décembre raha sy diso 2008. Sabotsy talohan'io nisy fivirina tao Ambotsiroatra. Ny raha président Ravalomanana, ny président Manandafy sy premier ministre Ratsirahonana. Izy anisan'ny naporisika fanidina amin'ny viva. Tsisy idirany ny resaka Didier Ratsiraka mivoaka tao amin'ny viva le izy. Rehefa tapaka io sabotsy maraina. Iza rehefa avy eo no voalohany ny condamné ny fanidina amin'ny viva lady amin'ny roa sasany Norbert Lara Ratsirahonana. Ny tiako resahana zany dia zavatra tsotra hoe aoka zay le manipulation an'ity fireneny ity, aoka zay le fanombanana ity fireneny ity, maiza misotro ronono dia mipetraha. Fa za rehefa nahariany zavatra nitenenina fakimaly, za le tsika tsy resaka an'izany rehetrarehetra zany. Fa rehefa nahariany resany kosa inacceptable satria nanimba an'ity fireneny ity izy. Ary anisan'ny tompon'andraikitra tamina manipulation samihafa au niveau ty fireneny ity. Afaka mbola resahana koa na tonga ny rova may sy ny olona voaroaroy tao zay navoaka ka le izy aoka tsika tsy fanao manipulation. Zay fotsiny angamba ny teniko. Eny ary ngamba mety mazavy ny resaka iny mahakasika an'inany am'le hoe inona ny andraikitra nandritry ny vanim-potoana inona teto amin'ny firenena. De tsara toerana ve hananatra ny endrika izany resaka hoe fanio-kevitra fijoroan'ny forsa politika hanaja ny fandimbiasam-pahefana nefa mazava tsara ny nambara ny mpanao politika Serge Zafy mova teo hoe iza lay olona zay namelesona naseho antsika teo iny. Mazava tsara ho itsika satria mandeha tsara mihitsiny arak'le vanim-potoana zay nitady diny ny zava-misy nambarina Andriamatoa Serge Zafy mova teo tany amin'ny fotoana Andriamatoa Didier Ratsiraka, Andriamatoa professeur Zafy Albert Piasonam, ny resaka Dakar 2, ny resaka fanidinany viva sy ireo tranga maro samihafa teto amin'ny firenena. Donc mazava le suite le zavatra niteneniny fara teo. Mahaiza mipetraka de misotro ronono. Zay le teny teo anisany nanimba an'ity fireneny ity ny filoha nasionaly ny antoko nanao ny fanambarany iny. Donc anisany tonga fisavorovoriana teto amin'ny firenena zany na tiana na tsy tiana ao anatin'le teboka le tsipika voalohany ao anatin'ny fanambarana ny zavatra nataony teto amin'ny firenena. Kisany tsy nalala an'izany midira ny akanganay milasa omaly de tongondray. Saka empêchement ngeny nampianjera ny président Zafy Albert ny verena ny président Didier Ratsiraka teo amin'ny fanjakany. Tafavery ny président Didier Ratsiraka teo amin'ny fanjakany. Isany tsy nalala ny tao ambadiky ny adevitry ny 2 isany tsy nalala ny 7 nandehana ny tery amin'ny kanja ny 13 Mai, nakanesa ny teny amin'ny episkopa, ny nakanesa ny tery manodidina ny kapisaty. Zavatra nitranga daholo zany zavatra resany zany ary matoa ny olon-dehibe tahaka an'ireny ohatra ny Andriamatoa Serge Zafy mova miresaka lafy zavatra ohatr'ireny ary mametraka ny amin'ny hoe tokony mba hipetraka rehefa mba misotro ronono efa mba tokony hamelesona tsara
ho amina resaka fandaminana satria izao trangan-javatra zao de ilaina fandaminana politika zao araka ny teniny FFKM. Satria raha ohatra ka mpanao politika miteotra tsara ao anatiny hoe asa vita no ifampisarana de afaka miteny hoe tsy ny asa vita teto. Zay nge le zavatra tokony ho vakiana batsilana e. Afaka miteny ve io antoko fa nisy asa vita teto? Tsia! Fa orim-bahoaka, fa antram-bahoaka, fa saranam-bahoaka ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary tsy takona nafenina zany, manam-porofo zany ny zavatra andresana isika nataon'ny Le Monde teo. Manam-porofo izany ny sehatra iraisam-pirenena miresaka ny zava-misy amin'ny Madagasikara sy ny laharan'ny Madagasikara. Ary ny résultat misy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hifampitahana ny résultat 2008 zay diabolisena an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tena révélation be ny resahany teo. Naporisika amin'ny fanidina ny vivà izy nefa izy ny nanameloka ny fanidina ny vivà avy eo. Politika zany. De mba ahoana ny eritreretinao zany? Ino no mitarika hetsi-bahoaka rehefa avy eo hanonganan'olona ny filoha Marc Ravalomanana? Tsy korotana savorivory ve zany? De eo ianao milaza hoe manameloka ny zavatra hatongavana amin'izany. Ny adevitra ny enton'ilay mpanao politika mpanao hevitra teo ny raisitsika. Tsika tsy hoe sika no mamorona. Nandeha hankahala fomba fanaovana politika amina ray aman-dreny ohatr'izany. Fa te hitentsika ny amina hoe misy rakom-peo miresaka ny zava-misy teto amin'ny firenena. Ary amin'ny ankapobeny fantatry ny mpanao politika zany adevitra zany. Fantatry ny mpanao politika izany tsanganan-kevitra njoroany zany olo zany sy ny nanodidina azy. Ka zay ny antony nitenenantsika ny amina hoe ny lafin-javatra ohatran'izao. Misy any lesona azo raisina any amin'izay mpagnome lesona de azo diniana tsara. Eny ary zao ty. Fa misy ny lesona tena tsy azo raisina mihitsy satria nandrava efa nanao zinona tamin'ny fomba fanaovana politika sy nitondra tantara ratsy teo amin'ny Repoblika mifandimby. Ka inona moa ny lesona raisina amin'izany? Tsy zay le izy. Zavatra andrasana zany zao de hoe mba sahiteny ve ny antoko politika misy an'izany ray aman-dreny zany andondatabatra ao anaty hiteny mahitsy ny amina hoe mba tsy mety kosa ny zavatra ataontsika ato anatin'ity fitondrany ity. Mba tsy zaka ny vahoaka kosa io vohitsoloka io. Mba tsy mety kosa ty fanerena sarandalana ataontsika ampitatitra ty na fampedina ampitatitra ty. Mba tsy mety kosa tony fanapahan-kevitra raisitsika tony mikasika indrindra ny resaka indemnité. Mbola betsaka no tsy nahazo an'izany ho an'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana réquisition tamin'ny resaka Covid-19. Mba tsy ara-dalàna ny fomba nitantanantsika ny volan'ny Covid-19 araka ty nambarany Cour des comptes mba pitsara ny tenanay mahalala an'izany. Donc zay nanao ny tsy mety tamin'ireo ahoana ny tokony hitondrana adevitra satria misy fanapahan-kevitra mifanaraka sy fandraisana andraikitra tokony fanaraka araka ny tatitra ataon'ny Cour des comptes de miasa manarak'izay ireo rafitra rehetrarehetra. De tokony manosika an'izany ny fitondram-panjakana ary tokony izy no manosika an'izany satria mahafantatra tsara izy. Andraikitra zany Cour des comptes zany amin'ny mampampianatra sy lehibe mpahay lalàna azy. Mahafantatra tsara izy ny fomba fitantanana ny raharam-panjakana satria efa prime ministre lehibe ny gouvernement ary efa filoha-mpanjakana raha teo. Donc mahafantatra hoe inona ny zavatra tsy mety ao anatin'izao fitantanana ny raharam-panjakana zao. Zay nge zany ny andrasany. De tsy makaty amin'ny fomba fanaovana politika na makany amin'ny vahoaka mijoro ny tokony ho lesina omena fa maka ao anatin'le fitondram-panjakana hoe mananatra noho ny expérience politika sy expérience ny tantananay amin'ny firenena. Fa tsy izany zava-misy. Sika moa Alaindremisey zany teny teo hoe aza ny fagnome lesona mihitsiny. Fa fantatrainy nataonao ary mba tsapana ihany inona ny zava-misy teto amin'ny firenena ka tsy hainao indray ny hitondra fanamelohana, hitondra ihany koa
ady hevitra diso makany anivon'ny vahoaka zay mijoro am'izao fotoana izao. Tsotra fotsiny. Efa nahazo anjara ao anatin'ny gouvernemanta, nahazo olona ao anatin'ny présidensa, milamina tsara amin'ny fanehoan-kevitra. Ahoana ny eritreretantsika an'izany amin'ny Bongolava? Misy problème mampita ny tompon'andraikitra politika amin'ny Bongolava, ny député sy ny gouverneur, hatrany amin'ny préfet. Manao redynamisation amin'ny fombany ihany lay TGV miaraka amin'ny député, fa mbola misy hetsika koa le gouverneur rehefa avy eo dia miteny ny kabary le ngia lehibe. Zay tsy kabary mitondra fandaminana ao anatin'le raha tokantranon'izy ireo fa misy fiandaniana. Dia ato ianao amina hetsika ataon'ny mpanoatra, ianao indray no mitondra aza amin'ny tena manetsika amina fanehoan-kevitra mitondra fisavorovorona. Ahoana izany? Lôzika amin'ny tenanao ve ianao manome lesina io sy manome hafatra io? Ary ny tamin'ny 2009 ahoana? Zany vao mainka zava-dovo. Ary zany Nisy doro-trano ane tamin'ireny. zany Misy fahatiolona ane fidin-dafo tamin'ireny. am'izao fotoana izao. Révolution diso ny tarihana malagasy satria nahita an'le 2004 raha tany Ukraine tany Victor, satria Mia de Victor tany irina. Victor anankiroa. Victor roa. Tsy fadiko na Lichenko le Victor iny le nanao révolution 2004 raha tamina Orange. De iny zay tsy hain'le mpanao politika taty aoriana koa iny ty Orange ty. De ndao anao révolution tsika de loko orange satria zay ny tany Ukraine tamin'ny 2004. De nanao an'le orange, tsy hainy kory ne inona an'le couleur orange arak'ilay nitondrana an'le révolution na tany Ukraine. De inona penjakaina an'le adevitry ny 2009 taty ahafahana manongana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana de niresaka Radio Viva de mazava ny tenin'Andriamatoa Serge Zafy Maovateo. Niteraka savorovorona sy korotana zany ary nitarika fanonganam-panjakana de tsy tody tany amina fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka naninona raha ohatra ka ny mahalala fifandimbiasam-pahefana raha ohatra ka tsy nikitika ny affaire 2009 nanao coup d'état nitarika vaoaka hidina an-dalambe, satria mbola misy roa na telo taona teo ny président Marc Ravalomanana arina 2013 vao tokony isy fifidianana. Zany ny zava-misy zany. Fa zao tsy nahandry ry zareo. Mieritreritra alternance démocratique zay nge mampime an'reto fanjakana reto hoe am'le olona zay piaro an'le fanjakana. Ok zay fanakoritana fa mendrasa fifidianana ka naninona nareo tsy nahandry 2009 taty amin'ny 2012-2013 tokony hanaovana fifidianana. Naninona nareo tsy nahandry ny fahatapera mandahan'ny président Rajonary Mampianina ka niantso présidentielle, élection présidentielle anticipée tamin'ny Armada, nitaona olona tamin'ny Tsanganary Malagasy. De androany ianareo miteny ho an'ireo mihetsika de renge mamboly korotana vidinina an-dalambe hanonga-panjakana fa mendrasa fifidianana, zany ny fenitry ny démocratique. Ohatry ampianatra lesona démocratie ve? Nefa olona mpanao coup d'état indronaka fanjakana tamin'ny alalany an-dalambe ary le faharoa plus doublant. De amelesina na démocratie amina alternance démocratique. Ohatray tsy de tena ohatran'izay tsy tsara toeranareo jereva fitaratra tsara aloha vao miteny amin'ny hafa hoe misy sombokazo eo amin'ny masinao. Fa mijereva fitaratra tsara aloha, sao de any aminao le sombokazo, sao de eo amin'ny masinao le izy, sao de eo am-bavanao le mbola sakafo be ambosika alohan'ny tenenanao ny hafa hoe inona molina le fataon'ny ankizy rehefa mihinan-kanina de miteny sady miteny mivava. Aza miteny raha mbola feno mivava le bouche pleine io. Ka alohan'ny tenenanareo mijereva fitaratra tsara hoe mety ve ty fanambarantsika ty, isika ve ny tokony hanao an'izao. Fa zao aloha amin'ny politika matombo joro rehetrarehetra eo manao fanambarana dia atsapana sahitana taratra fa adevitra avoleto zao zava-misy eto amin'ny firenena zao. Ary zay no mahatonga le vahoaka manana akorazy ny aminy hoe
tsy milefitra ary nambarany vondrona politika manohatra omaly tamin'ny conférence de presse ny amin'ny hoe tsy misy miembotra ao anatin'izany tolona fa navotam-pirenena zany. Mbola mipolo fony ny alaindre miseza teto le izy hoe mbola androso zay ary ho fantatra tsy ho ela ny programme amin'izany. Fantatra tsy ho ela ny programme amin'izany satria ao anatina trangan-javatra ohatran'izao misy tetikady samihafa sy misy feo vaovao samihafa re any ambadika any dia tsy maintsy mailo matotra eo anatry amin'izany ny fandrindrana ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena mba ho tonga any amin'le tanjo ny fanavotam-pirenena le tolona fa tsy ho tonga any amin'le tanjony hafa zay tsy mahazaka demokrasia sy fanehoan-kevitra amin'izao fotoana izao ka hanao ny fomba hanapotehana ny vahoaka. Zay nge ny anjara asantsika mampafantatra ny vahoaka. De kakitsika indraindray mbola misy miteny allo amita mandany eny ary tompoko bravo aleo faty tsara misy le vahoaka malagasy fa mbola tsy anina fa mbola toratorana kely fotsiny. Aleo tena ritra fananana ivarotra tamin'ny lantsim-pandriana ozy riny ivarotra vilany andrahoana sakafo akoatry ny efa mivarotra ny tenany mialatsiny zany zava-misy amin'izao fotoana izao. Donc mbola tsy simba tsara le firenena, mbola tsy grobaka tsara le are-pirenena, mbola tsy lavaka tsara le volam-panjakana. Dikan'izay toy izy aloha ianareo le vahoaka malagasy raha tiakolo mbola hanaovana an'le fitondrana jadona azo ampitahorina amina fitaovam-piadiana sy mpitandro filaminana vitsivitsy rehefa misy fanehoan-kevitra. Zay ny dikan'izany rehetrarehetra zany hoe avelao hiasa le fanjakana aleo andeha fifidianana, zany ny dikan'izany. Ka hainao le vahoaka malagasy mpiteny an'izany ao anatin'ny commentaire Facebook dia accomplice amin'ny fanapotehana n'ity firenena ity satria ianao mahafantatra kanefa ianao tsy anisan'le mbany sakana an'le zavatoza amin'ny firenena fa vao mainka ianao naporisika an'le fitondram-panjakana hamita tsara an'le mandany azotra tsara ny fifidianana ahafahan'izy ireo miroso any skandala ny alatra ny volam-panjakana ny fanodikodonam-bolam-panjakana zay manodikodina mahazo ST de mitsoka mety daholo zany rehetrarehetra zany. De raha pitso raha afaka pitsosika ary indray iza indray ny orinasa-panjakana grobaka nisy nanao tantely afa-drakotra tompon'andraikitra politika iza indray nanao skandala tary ny ady tamin'ny ranony nanaka ny vola ohatran'izao nananarareo tamin'ny volam-panjakana sy ny fananam-panjakana nataony ho an'izay mahasoa ny vady aman-janany sy ny manodidididina azy. Iza indray ny tompon'andraiki-panjakana sy olona miaraka amin'ny fitondrana manao monopolisation amina tsena sy amina produit na amina lafin-javatra hafa zay mahakasika ny firenena. Satria plus mipetraka le fitondram-panjakana plus manao ny asan'le gouvernemanta le mpanatanteraka de miseho amin'ny akapobeny ary miseho amin'ny endrika mitondra fampitehana sy fanabotrina an'le firenena mihitsy ny zavatra tony le mpitondra fanjakana ankehitriny. Zay ny takina an'le fijoroan'le vahoaka ka rehefa mijoro tsy mijery an'le hoe fa izy io ary to tsy bogosy io, fa izy io fa to solaloha io fa tsisy volo, fa izy io to ohatry ny manao kapakapa io fa tsy le ohatry ny manao an'le kiraro matsokoloha, fa izy io to ohatry ny tsy manimanitra amin'ny poziny fa ohatry ny olona tena reraka be. Minao le fijoroana tsy mijery tava sy saranga sy fiaviana intsony ankehitriny fa tena mibaiko ny fitiavan-tanindrazana io satria ny hoe fanavotam-pirenena de fitiavan-tanindrazana no mibaiko an'izany. Zay angeny nataony mena lamba tamin'ny ady tamin'ny mpanjanatany, mena lamba ny ady voalohany ane tamin'ny frantsay niditra teto hoe le mena lamba ane de le malagasy nanao an'le lamba zay niafina tany anatin'ny lavabato sy tany anatin'ny natoerana izay ahafahana manitrika ny vatany sy ny tena nazoy. De rehefa mivoaka avy eo de feno vovoka ny lamba de iny le hoe mena lamba satria le vovoka mena. De nijoroany zany mafy ny adina trehana fa eritrereto nanomboka natongava amin'ny mpanjanatany taty amin'ny 1960 tsika voa azo lazainy fa mba ny lamindamina le fahaleovan-tena
fa zao tsika mbola miady a mbola tsy vita le ady stolona satria tsy eo ampalatsika very eo ampelantanantsika ny zavatra rehetra zay mety hahatsara sy asoany ty Madagasikara ty ary na ny arenantsika sy ny fahefantsika ary very eo ampelantanantsika indrindra zany mo fiandrianana ekonomika very eo ampelantanany Madagasikara de zay le endriky ny fitiavan-tanindrazana zay le endriky le fanavotam-pirenena mety nanao acte isolé ny mena lamba tam'izany fa zay ny very ny fatakatry ny sainy ahafahany manohatra amin'ny vazaha de organise kely taty aoriana ny jiny zany taty amin'ny tanandry nisandry dadamonjy zany ny ainga avy amin'ny vorony zany tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina fa rehefa mivoaka kosa miremby manao zavatra ngeza be zany hoe le fivoahana avao tena zava-dehibe organise taty aoriana nisy sady avany VVS ny MDRM de nisy mouvement am'izay fa ohatran'izay le tolona mety mandeha amina olona ray roa telo efatra de mitambatra de lasa mahazo organisation ngeza be zay le endriky le firaisan-kinina ny tolona ka tokony hijoroany rehetra ifampiresahany rehetra hoe mbola ijery zava-manjoa Madagasikara am'izao endriny zao ve tsika sasa hijorany ray andraikitra ka nafiry eo zava-dehibe ny fahasahina mijoro satria tsy misy tanindrazana akoatra ny ty Madagasikara ty ny sasany manana an'izany fa ianao mametra fanontaniana tsy par accident na malagasy ianao sy nahatonga anao teto Madagasikara ary malagasy tsy par accident fa mandini tena fa naninona ny malagasy ary naninona ny teto Madagasikara fa naninona ny somaliana natany Mali naninona ny somaliana natany Somalia no mipetraka matoy ianao teto de fonjanahary nosy ny nosinao fonjanahary hoeto Madagasikara eto amin'ity nosy tsara ty ianao dikan'izay manana devoir ny olo-pirenena hiaro an'ity Madagasikara ty hiaro ny taranaka ao aoriana de zay devoir zay no voadidina ao anatin'ilay hetsika lehibe sy tolona lehibe ho an'ny fanavotam-pirenena miainga any amin'ny olo-pirenena zany zay mahatsapa fa tompon'andraikitra de mijoro am'izao fotoana izao Rina Arabe Mananjara. Iny ary mazavatsara zay fanazavana ny namana faniry zay fa ny azo ilazana azy fotsiny de hoe anjarantsika no misaina tsara mandinika tsara ary iny fanazavana no entiny Andriamatoa Serge Zafimahovo iny dia maro antony no miteny hoe tena ilaina ny zavatra ohatran'ireny tena tsy mahafantatra zay aive nisy an'izany aive zany no zavatra nitranga tsy ivona fotsiny afa tamin'ny 17 Desambra 2024 17 Décembre 2018 tao amin'ny station Sky One tamin'ny fotoan'androny no nitondran'Andriamatoa Serge Zafimahovo fanazavana momba n'iny resaka iny ary tamin'ny ray maraina tamin'izany fotoan'izany no nandefasana an'iny zany tsara mbo fantatsika ny momba an'izay satria de zava-dehibe ny fahafantarana zavatra tahaka an'izany. Tapitra ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.